Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie Saint-Tien, mi vite vous l'amène, Manul Chano, ni le JT. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Shell Super Extra, miaraka aminao atao amin'ny le JT. Shell Super Extra, ilay solika mitondranao lavitra kokoa. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny le JT. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny le JT. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Tanazir Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendancy Reality miaraka amin'ny le JT. Ankafiziny Presto mamany kokoa amin'ny vidiny 100 ariary miaraka amin'ny le JT. Chez nous, et vous donnez le meilleur de la mayonnaise. Chez vous. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faly hatrany miaona amintsika rehetra mpanaraka ny le JT amin'izao fa 7 ny volana oktobra izao dia reto ny lohateny. Azon'ny tsapaitana ny vokatra azon'ny Madagasikara nandritry ny fampetran'olona ny fivoriana fa 7 ny Komeza. Tokantrano iray no nisy nanafika teny Imery Mandroso Ambohidrapety itao sy ny alahady lalina teo. Atao lahara-pahamena ny fampisakafoana ireo ankizy an-tsekoly na ny kantine scolaire manerana ireo faritra 3 any atsimo mbola ahitana taratry ny tsy fanjari-tsakafo. Ny sarin'ny filoham-pirenena Zimbabweana Robert Mugabe indray no nanontaniana ny olona tamin'ity androany ity. Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary asan'ny ampanazananao anaraka ny le JT hatramin'ny farany. Ny oyanao anisan'ny hitantsika ao anatin'ny tapany faharoa miaraka amin'ny diary ihany koa ary Godeliba no hitondra ny resadresaka ao anatin'izay tapany faharoa izay. Tapany voalohany kosa iarahako amin'ny Irina Andriamalala izay atombontsika avy hatrany ary amin'ny alaonina. Bruxelles 2016. Ny medaly volamena ho antsika malagasy. Solo fiarahantsika atao anatin'ny le JT miaraka amin'ny THP. Izay atombontsika avy hatrany amin'ny trangam-piarahamonina niseho tamin'ny farany herinandro iny. Tokantrano iray no nisy nanafika teny Imery Mandroso Ambohidrapety ny alahady alina teo, tombanina ho 4 tapitrisa ariary ny zavatra very tamin'io alina io, tsy mbola misy mangirana kosa ny fanadihadiana hatreto. Tokony ho tamin'ny misasakalina no niditra tao an-trano teny Imery Mandroso Ambohidrapety ireo jiolahy. Nanao fanamiana mitovy endrika amina mpitandro filaminana sy irony sécurité irony ny ankabeazany izy ireo. Tokony ho fity ireo niditra tao amin'ny tranony ity mpivarotra sy mpanao fanaky ity. Mitondra fitaovam-piadiana toy ny basim-borona izy ireo. Misy ihany koa ireo izay nivatsy zava-maranitra sy fitaovana hafa. Ity zany tsy tao ambany tohatra ity. Dia nagaga hoe ahoana ny fomba nitondrany an'ity avany. Nefa zareo ara miakatra vato ny lalany. Dia ity zany namelesany any Sandrinay natory tetsy miaraka amin'ny parapince. Dia reto koa zavatra namasikita tany ambany tany no entandry zareo. Dia reny ny entandry zareo koa zany dia nataon'ny fitaovana nananay fa zareo ohatrany tsy nitondra inona fa tony. Ohatrany hoe zavatra nay tantianina lay zany miaraka amin'ilay basandry zareo. Dadanay niakatra amin'ny tohatra dia hamonjy ny Sandrinay izy zany dia zareo toa dia tena iny dia tifirany dia ny voa dia tsy haiko hoe miparitaka tao avelany tao ilay izy. Niara-ny herisetra ireo fito mianaka tao amin'ilay trano.
nitady vola ireo jiolahy ary nafantatra ny zavatra nitadiaviny satria tsy niala tao an-trano izy ireo raha tsy nahazo ilay lela vola mandidina ny 4 tapitrisa ariary nankorotany nandritra ny 5 minitra ny tranony. Tena olona mahafantatra mihitsy ilay izy satria zareo zany avanty sy ny saritava anankiray ihany no ny saritava dia ilay saronany tava dia akanjoko ty akanjo ty zany no saronany ny tarehany dia satroka ny sandrinay ny atao avelan'ny taona manaovany dia izy tsy miteny mihitsy tamin'ny voalohany vao niditra aloha izy dia ny akanjo no izy ny anay nataony ohatr' izao dia ilay ny saritava sady tsy miteny izy dia avy eo amin'izay nahita tany ambantany izy dia tiany nataony tamin'ny tarehany zany sady nitsotominy ny anay midina nakany ambany anao any ambany naka le basy izy hitifirana anay zadanay ninjera tamin'ny tany teto dia ino nanananay teo hoe aiza le vola ozy izy aiza ny vitikazo tonga dia izay niteneny aiza ny vitikazo tsisy an'izany ozy izy zadanay fa izay manao fety palana vola fa any amin'ny banky zany fa tsisy vola ato fa tia miperatra omenareo reo netana laivo raha ilainareo fa izay aiza vonoana. Tsy afaka nanao ninonina ny fokon'olona teo amin'ny manodidina no ny tahotra mora foana araka izany no niba tany ireo olon-dratsy ny télévision écran plat sy ireo finday raitra niaraka tamin'ny firavaka volamena. Tombanana no 4 tapitrisa ny fitambarany entana sy ny lela vola lasan'ireo olon-dratsy. Tsy nisy ny ainana fohy ary tafatsoaka ireo jiolahy mbola nisy ny tsena iray novakiny izy ireo tao anatin'ny fitsoahana. Ny gendarmerie pirenena Vianitos no misana ny fanadiadiana. Fa mbola ao anatin'izay fandriam-pahaleman'izay hatrany somary miarakely ny renivohitra isika. Olona 5 ahitana vehivavy miisa 5 no sarin'ny gendarmerie pirenena tany Analavory ny alatsinainy lasa teo voarohirohy amin'ny fanafiana amin'ny tapiadina any amin'ny faritriziny izy ireo ka izao sarina izao mitatra ny vaovao Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Maro ny tokantrano nahita fiaisana tao amin'ny commune Analavory toy izay nitranga ny 3 oktobra lasa teo tao Korondrano Analavory izay nisina fanafiana tokantrano iray ka naverezana entana maromaro sy naharatrana olona 3 toy izany ihany koa ny nitranga ny 10 oktobra ka tranombarotra iray no norobainy ireto jiolahy ka naverezana fitaovana sarobidy toy ny finday sy firavaka maromaro ary lela vola. Tsy nijanona tao Analavory ihany ny fanafiana ireto jiolahy ireto fa tonga tany amin'ny toerana maromaro toa ny Ambohibary, Ambatomitsangana, Ambatomainty sy ny maro hafa koa. Manao fanankanan-dalana sy manafika taxi borosy amin'ny lalam-pirenena ihany koa izy ireo. Taoriny angom-baovao izay nataon'ny zandary no nahafantarana ny toerana misy ireto jiolahy ireto ka nahafahana sambotra azy ireo. Ny alarobia foa alakamisy no nanatanterahina izany. 5 no isan'izy ireo ka 5 amin'izy ireo dia vehivavy izay mpampiatrano sy mpanafina ireo olon-dratsy. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny basomborona iray sy ny basy vita gasy 2 ary saron-tava sy fitaovana hafa fitondrany manao fanafiana. Fanafihana an-trano tapiadina manafika tranon'olona rehefa mirava-tsena reny fa vitany zareo ka vita moa ny famotorana dia tsy maintsy hoentina ny amin'ny fitsarana zareo. Ny talata teo no nanolorana ireo olona ireo ny fitsarana. Manoloana ny firongatry ny asan'ny jiolahy any amin'ny faritra Itasy iny dia nanentana hatrany ny lehibe ny vondron-tompoliovana Itasy ny amin'ny fifanomezam-baovao ary ny fifanomezan-tanana eo amin'ny vahoaka sy ny gendarmerie pirenena amin'ny alalan'ny fanomezam-baovao maro-potitra sy ara-potoana mba ahafahan'ireo mpitandro filaminana mandray andraikitra avy hatrany. Eo amin'ny lafiny fampianarana indray kosa mbola olana hatrany isaky manerana nosy ny sakafo ho an'ireo ankizy mpianatra. Atao lahara-pahamehana ny fampisakafoana ireo ankizy an-tsekoly na ny cantine scolaire manerana ireo faritra 3 any atsimo mbola ahitana taratra ny tsy fanjarian-tsakafo araka ny fantatra dia vola mitetina 10 miliara ariary no natokana ny fitondram-panjakana ao amin'izany fantatra nandritry ny atrikasa momba ny politika nasionaly ny fanjarian-tsakafo an-tsekoly natria ny Sonia Andrenirina sy Zora Andriatsalama androamo izany vaovao izany. Ny fampisakafoanan'ireo ankizy an-tsekoly na ny cantine scolaire no anisany mampazoto ny ankizy mandeha mianatra indrindra ireo any amin'ny faritra iarany tsy fanjarian-tsakafo. Io ihany koa no ahafahana miazona azy ireo an-tsekoly. Tamin'ny taona 10 nanomboana izay fampisakafoanana ny ankizy izay tamin'ny alalan'ny sekaline. Taty amin'ny taona 9 kosa vao napetraka ny cantine scolaire tamin'ireo EPP miisa 70. Ankehitriny, araka ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hatrany, dia EPP miisa 350 manerana ireo 6 eto amin'ny faritra Analamanga, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy no misy izay cantine scolaire izay.
Mandavataona izy io ary sakafo mitondra otrikaina no omen'ireo mpianatra amin'izany toy ny vary, ny katsaka ary voamaina. Hatreto raha ny fanazavany ny tompona andraikitra dia ireo sekoly any amin'ny faritra hiarany tsy fanjarian-tsakafo no laharam-pahamehana ao anatin'ny programme d'alimentation scolaire. Atao aloha zany dia afeno andreo sekoly any amindreo ataontsika hoe toerana efa ciblé amin'izao kanefa mbola hitarina le izy hoe raha miala amin'ireo ataontsika hoe zone efa ciblé zany dia afaka mitatra koa izy no manana ta ambonimbony manaraka an'izay ohatra hoe tsy matsinana sy vatovavitovinany dia mitatra trano izy fa nitanjona zany dia hoe manerana nosy isaky ny sekoly dia isy kantine. Ho an'ny faritra Orombe manokana izay tsy tafiditra ao anatin'ireo mahazo ny famatsiana ara-tsakafo dia misy ny ezaka ataon'ireo talentin-tsekoly any an-toerana araka ny fanazavany talenmparitry ny fanabeazana ao amin'ny faritry Orombe mba hiazonan'ireo ankizy an-dakilasy. Raha ho an'ny faritra Orombe aloha zany dia tena ahitana an'izay tranga izay ihany koa. Misy moa zany na dia atao hoe tsy mahazo an'ilay famatsim-bola direkta zany izahay dia misy zany ireo masera izay atao hoe miandraikitra manokana an'ireny kantine reny ho an'ireo zaza tena sahirana zany. Tanjona ary viana napetraky ny ministera indrindra ny isian'ny kantine scolaire isaky ny EPP. Ankoatra ny PAM sy ny fanampiana ireo fikambanana tsy miankina moa dia misy ihany koa ny fandraisana anjara ny fanjakana amin'izay famatsiana ara-tsakafo ny sekoly izay. Ny ataontsika hoe loi de finance initiale moa zany mbola tsy mivoaka fa ao anatin'io zao no ahitana azy hoe fa raha hatramin'izao fotsiny fantapantatra aloha zany hatrany amin'ny 10 miliara any hoany mahery natokany fanjakana ho atao amin'io ny avy amin'ny fanjakana ihany zay anaovana an'io famatsiana sakafo ny sekoly io. Androany monina natanterahana ny atrikasa momba ny politika nasionaly ny fanjarian-tsakafo an-tsekoly ho an'ny taona 2012 raika amby 2012. Entiny eo anivony ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona izany ary dia ho avadika ho lalàna. Izay no antsika miato kely ao anatin'ireto dokam-barotra ireto ary dia miverina eto indray isika afaka fotoana fohy iresaka ny vaovao mahakasika indrindra ny Comeza ny fotoana ho iresantsika zany ao anatin'izay actu izay. Mitohy hatrany fanarahanao ny logité amiditra mbola ao anatin'ny actu hatrany isika ireo vaovao maro samihafa izay ibahana betsaka ny mahakasika ny fihaonana ny tampon'ny Comeza izay natao teto amintsika hatramin'ny androany. Tao anatin'izay Comeza izay indrindra alina dia nisy ny fiaraha-misakafo teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha nanasan'ny filoham-pirenena malagasy an'ireo vahiny manan-kaja tonga teto amintsika. Tapaka nandritry ny adin-droa nijery teny Avoloha manana nandritry izay fiaraha-misakafo izay vokatry ny fisopatrana izany raha ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny Jirama no tanterahana nandritry izany anefa ilay fiaraha-misakafo ka niteraka olana izany raha ity fanadihadiana manaraka ity. Tokony ho tamin'ny 10:00 mahery 20 minitra tanoany no tapaka ny jiro mamatsy ny faritra Atsimon'ny Arivo indrindra Fambohijanaka sy Avoloha. Tamin'ny fotoana io ihany koa nefa no nanatanterahana ny fiaraha-misakafo ny ireo vahiny manan-kaja mandray anjara amin'ny fihaonam-ben'ny Comeza teny amin'ny lapam-panjakana Avoloha. Tonga tena toerana avy hatrany araka izany ny ekipan'ny Jirama ary niezaka namerina ny jiro araka izay azo atao mandra-pahita ny antony nahatonga ny fahavoazana. Teo anelanelan'izay rehetra izay tafaverina soamantsara ihany ny jiro ho an'ny faritra sasany toa nanalasora sy ny manodidina. Raha adiny 2 taoriny fanamboarana kosa vao nandeha indray ny jiro teny Avoloha izany hoe tamin'ny 7:00 tanoany mihitsy. Rehefa natao ny fizahana samihafa dia nahita-pahavoazana ny andrin-jiro iray avy voatanim-bary teny Mananjary Ambohijanaka ary izay no antony nahatonga ny fahatapahan-jiro. Araka ny fahitana azy eto aloha zany dia fitaovana anankiray natao hiaro ny tambazotra ihany koa ny fitaovana simba eto ary tsy tao anatin'ny andro avirana moa tsika androany fa androtony tsara ka ny fahitana azy eto dia vaky ary ny fahitana azy dia misy mitoraka dia fitaovana zany izay antsoina hoe isolateur na bakolojistika amin'ny fahalalantsika azy dia manana asa lehibe tokoa eo amin'ny
tambazotra zany tambazotra ny herin-jiro. Manoloana ny toetra raha toy izao misy antsoava ataon'ny ekipan'ny Jirama ny amin'ny tokony sy ny fiarahamentan'ny tsirairay amin'ny fiarovana ny fotodrafitrasa famatsiana herinaratra izay tafiditra ho isa ny fananana iombonana. Tanina ny rehetra zany mba tsy hanimba n'izy ireny na ataontsika raha hoe hitoratoraka n'ireny fitaovana ireny satria rehefa tapaka ny jiro dia miara sahirana daholo tsika menakavy tsika izay mampiasa ny jiro satria raha tsika fahaina tokoa ny jiro. Hatramin'ny 1.2 alina mbola teny an-toerana ny ekipan'ny Jirama misahana ny dépannage nikaroka izay fomba amerenana amin'ny laoniny ny tambazotra ny herinaratra teny Ambohijanaka tanàna. Ary dia miresaka n'izay fiaonana ny tampony izay moa sika rehefa avy eo anatin'ny Komeza na dia nisy aza izay mety hoe olana kely izay dia afapo ireo vahiny tonga teto amintsika mbola resaka n'izay ihany sika rehefa avy eo fa ao anatin'izao famaranana ny Komeza zao dia efa miomana ihany koa ny fandraisantsika ny fiaonana ny tampon'ireo tany miteny frantsay na ny francophonie. Vahiny mahery ny 3 arivo no ampetrain'ny Madagasikara mandritry ny fiaonana tampon'ny francophonie andian'ny fahaenina ambin'ny folo sehatra maro no heverina azo tombontsoa amin'izany raha ity fanadihadiana manaraka ity. Ampiatrano ny fiaonana an-tampon'ny francophonie andian'ny fahaenina ambin'ny folo ny Madagasikara ny 12 novambra ka hatramin'ny 17 novambra ho avy izao. Miompana amin'ny fitombon'ny fifampizarana sy ny fampiroboroboana andraindraikitra ny loha hevitra mandritra io hetsika io. Nosafidian'ireo komity manokana ho marika mandritra ity fiaonana an-tampony ity ny azo ny dilavitra ravinala izay misy rano sotroina ny raviny. Ny délégationna maro be avy amin'ny firenena 20 mpikambana ao amin'ny OIF faraka izany no tonga eto an-toerana ary vahiny mahery ny 3 arivo no ampiantranon'ny malagasy amin'ireo fotoana ireo. Anisany efa ety manomana ny fanatotosana ny fivoriam-ben'ny francophonie eto amintsika amin'ny volana novambra izao ny fisian'ireo lalao fifaninanana samihafa izay miompana tanteraka amin'ireo mpikambana francophonie. Maro ny sehatra heverina azo tombontsoa amin'ny fotoana io toy ny fizahan-tany, kolontsaina ary ny asa tanana. Ankoatra izay dia tsy ny resaka ara-diplomasia irery ihany no tazana mandritra ity fiaonana an-tampony andian'ny fahaenina ambin'ny folo ity fa ny kolontsaina sy ny maha-izy azy ny firenena tsirairay mihitsy. Mitra resaka n'izay fiaonana an-tampony izay tsika mivena amin'ny Komeza betsaka ny tombontsoa azo ny ireo mpandraraha eto Madagasikara. Tamin'ny volana Desambra 2012 no nivoaka ny famatsim-bola iray tapitrisa euro tamin'ny FED andian'ny fahafolona ny tahiry Europeana ho an'ny fampandrosoana. Famatsim-bola izay anohanana ireo tetikasa tantanan'ny Komeza eto amintsika ho ampiasaina io vola io hanamafisana ny fahaiza-manao ny sehatra tsy miankina sy ny fanomezana fitaovana azy ireo amin'ny alalan'ny fisian'ny komity nasionaly mandrindra ny fiaraha-miasa amin'ny Komeza amin'ireo tetikasa tantanan'ny Komeza izay ampiarin'ireo mpamatsy vola ireo. Rindra tahiry sy Misa Razafy-Jatov no mitatra amintsika ny vaovao. Ao anatin'ny fanomanana ny famohan'ireo famatsim-bola mandritra ny fehim-potoan'ny FED andian'ny faraka ambin'ny folo ny CNIC na dia ny farany taona 2014 teo aza vao nivoaka ny famatsim-bola iray tapitrisa euro anohanan'izy ireo tetikasa voakasiky ny mahampikambana antsika ao amin'ny Komeza. Mijana ho mpanelanelana ihany anefa ity komity ity ary izy ireo no manamora ny fahazonana famatsim-bola amin'ny alalan'ny fijereny ireo varitra tokony atao. Nanamarika nefa ny tompon'andraikitra fa ampany amin'ny famatsim-bola ihany nomen'ny Komeza isak'ireo tetikasa miompana amin'ny fanotarana lalam-barotra. Dia ohatra anorana ovontsika ho an'ny Maurice ohatra efa nisy zany fa hitantsika tsara nefa zany tamin'izany fotoana zany fa ny raha miasa tamin'ny ministera fambolena zany sy ny sehatra tsy miankina kanefa hitantsika tamin'izany fotoana zany fa tsy nahavita ny letsentsika ara-dalàna. Raha ny taxe canton izy dia fotoana navita tsy tamin'izany fotoana zany. Rendetreny zany no afahantsika hoe ahoana ny anatsarana. Zany hoe raha ny tena marina zany dia zao tsy miankina fotsiny amin'ileo secteur privé en tant que secteur privé fa tokony hatsarana hatrany amin'ny fambolena. Any zany tokony appuena dia izay famatsim-bola mahakasika an'izay zavatra any amin'ny production zany tokony le chaîne mihitsy zany tokony ho appuena. Saika efa fantatra mialoha avokoa ny lalam-barotra azontsika atao sy ahondrana any ivelany. Ho amoraina sy amafisina amin'ny alalan'ny fisian'ity komity ity zany mba hananana tsena manaja kalitao na dia fatra betsaka indrindra aza ny tanjony. Aza adiny fa mbola misy andraiky ny administration ao anatin'izany normalisation na produit zany. Dia izay zavatra no anatin'io 1 million d'euros io. Ohatra hoe raisy tsaratsara fotsiny ohatra hoe tsisy équipement mahakasika ny ordinateur ohatra le olona ohatra zany fa dia tsy laboratoire kely tokony amafisina ohatra mety izy kely équipement na laboratoire kely ao anatiny
amin'ny resaka norme ohatra dia misy bureau de norme tokony mafisina zany bureau de norme zany Madagasikara hoe inona ny faiblesse zany. Tamin'ny taona 2014 no efa tapapetraka ny CNIC izay tariny ministera ny varitra manampy izany kosa ny ministera ny raharaham-bahiny ary ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ankoatra izay ireo sehatra tsy miankina. Tsy nahazo famatsiam-bola i Madagasikara tamin'ny fotoana ny Jorony no ny mbola fandalovantsika tao anaty krizy. Mivory ao anatin'ny 2 andro amin'izao fotoana ireo mpandrafitra ny komity mba ametrahana amin'ny lohan'ny indray ny tena anjara asany sy jirena tetikasa izay mikasika ny fampiroboroboana fanakalozana arabaritra amin'ireo firenena 70 mpikambany Komeza. Iverenantsika ihany izay Komeza izay rehefa avy eo mahakasika ny fikatonana izay fiaonana ny tampony izay fa iresaka kely ny fampianarana aloha isika. Toy ny tany amin'ny dalam-pandrosoana rehetra dia tsy manana fahefana sy fitaovana akana sary eny anivon'ny zana-bolana isika malagasy na izany aza dia efa ela ireo teknisianina malagasy no mikirakira sary avy amin'ny zana-bolana. Amin'izao fotoana izao efa malalaka izany ka rariny raha ampianarina ny olon-tsotra raha ity fanadihadiana entiny Andra Lalain'Andriamasy sy Stefan Rakotomalala amintsika ity. Azo ambara ho tsy maharaka ny fivoaran'ny teknôlôjia eo amin'ny fandiniana ny eny amin'ny lanitra sy ety an-tany isika. Ny maromaro koa dia tsy ampy fitaovana satria tsy manana zana-bolana ka tsy maintsy miara-miasa amin'ireo manana izany. Amin'ny alalan'ireo sary azo avy amin'ny zana-bolana nefa no ahafahana mijery ny fiovaovan'ny toetany sy ny zavatra misy sy mbola isy eny an-danitra na ny télédétection. Le télédétection aloha arak'izany anarana zany dia hoe télédétection à distance. Ohatran'ny hoe téléphone, ohatran'ny hoe télécommande à distance zany. Ka le télédétection fangalana sary amin'ny alalan'ny zana-bolana. Zay le izy. Zany hoe misy zana-bolana any ambony takamaso any maka sary ny tany. Dia izay sary izay no ezahana ho kirakiraina zany amin'ny alalan'ny ordinateur afahana mamoaka an'ilay atao hoe carte d'occupation de sol. Izay ilainy be sy maro zany amin'ny zavatra ilainy andavanandro. Ka reto apprenant reto reto zany dia olona maro avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara izay mpikirakira ny zavatra io. Ka ny ezahana tamin'ity zany dia manao an'ilay hoe fampiasana an'ilay hoe logiciel libre. Izay moa zany ny olana taloha hoe tsy afaka manao ny zavatra io raha tsy manana an'ilay fitaovana. Ka Andriamanitra ity zany dia ny ezahana anaovana an'izay fampianarana le logiciel libre izay azon'ny olona rehetra télécharger gratuitement zany sur internet. Dia tsy isy zany limite hoe raha tsy manana an'izao tsy afaka tsy manana licence dia tsy ihany dia izay ny antony zany ampianarana azy an'ity zavatra ity. Ho fanomezana traikefa ireo teknisiana malagasy sy ireo mpianatra aka ny mari-pahaizana doctorat momba ny géographie dia nofanina eny amin'ny yoga na ivitoerana ny fanaraha-maso ny géofizika Antananarivo sy teny amin'ny université Nakatso omaly ireo teknisiana ireo. Ny ompana indrindra amin'ny fikirakirana ireo sary azo avy amin'ny zana-bolana izany dia ireo sary ho an'ireo singa ilain'ny olombelona sy ho an'ireo toetany. Raha ny marina mantsiny dia ampiasaina amin'ny zavatra maro le télédétection. Ohatra zao any amin'ny fanajariana ny tany, aménagement du territoire. Ohatra zao rehefa misy an'ireny catastrophe naturelle reny, ny amin'ny resaka changement climatique, ny amin'ny resaka fambolena, ny resaka fitantanana ny ala. Ohatra fotsiny izay ny ranomasina, ny moron-dranomasina, izany dia ampiasaintsika an'ireo le sary azo avy amin'ny zana-bolan'ireo. Tsy izao koa tsika vao mampiasa an'ireo fa misy toerana fikarohana sy fampianarana vitsivitsy eto amintsika no mitrandraka n'ireo zavatra ireo hatramin'izay. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka hifarina ny zoma avy izao ity fifanina ity ka teknisianina sy mpianatra malagasy manodidina 900 no miatrika izany. Ao anatin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany. Anisan'ny tetika sagoavana efa volavolain'ny Indonésiana ny ampiroboroboana ny fambolena soja eto Madagasikara. Raha ny eto amintsika nefa dia tsy mbola mirona firy fihinanana soja ny ankamaroan'ny olona. Manoloana izany nanatotosa fiofanana an'ireo mpandraharaha eto Madagasikara ry zareo Indonésiana mikasika ny fanamboarana tempeh izay vokatra azo avy amin'ny soja. Maro ireo otrikaina azo avy amin'io tempeh io raha araka ny nambaran'ireo manam-pahaizana mikasika ny sakafo mitondra otrikaina bebe kokoa noho ny enomby izany. Na koa ny ronono tsy mijanona amin'ny fiofanana anamboatra io tempeh io ihany anefa izy ireo fa mbola iompana amin'ny fambolena soja raha ity fanampanazavana arahintsika manaraka ity.
mirain-dalana karaha Indonesia dia efa nisy ny fiarahamiasa efa hatramin'izay dia izay fiarahamiasa zay entre Indonésia sy Madagasikara zay notohizana hatramin'izao dia isan'ny singany ao anatin'izay fiarahamiasa zay ty fampifanana atao ty bénéficiaire-n'ilay izy angamba ataoko hoe tsika gasy satria tsika zao ny ampifanana nomena hatrakefo karaha Madagasikara. Ary dia izay fifandraisantsika amin'ny anivelan'izay no atsika hijery kely ny vaovao anivelany. Manany mety isin'ny alabado amin'ny fividianana filoham-pirenena iseho any États-Unis amin'ny fahavalon'ny volana novambra ho avy izao ny candidat républicain Donald Trump ao anatin'ny tanànan'ny Illinois dia nisy olona nijoro vavolombelona ny amin'ny fisian'izay alabato izay raha ny fanadihadiana. Un petit coin tranquille de l'Illinois. Eto amin'ity tanàna kely iray antsoina hoe Illinois ity dia azo ataony manatanteraka ny fifidianana mialohan'ny 9 novambra date ofisialy anatanterahana ny fifidianana. Tahaka ny hitantsika amin'ny sary izao, efa manatanteraka ny safidy ny mponina ho an'ireto mpivady ireto nilaza izy ireo fa manohana ny Donald Trump. Toy izao ny fomba fanatanterahana izy ireo izany, manao fanisana ny mponina izy ireo ary ampidirina anaty listy mpifidianana avokoa ireo mpifindramonina, tsy ara-dalàna zany amiko. Hatreto, tsy mitsahatra ny milaza ity candidat républicain ity fa misy ny alabato amin'ny fifidianana io entina ampandanina ny Hillary Clinton. Ity manambonina ity izao dia efa nijoro vavolombelona amin'ny fahamarinan'izany vaovao izany. Tonga tamiko ny olona mitaraina fa misy olona miteny azy ireo hoe vidio Hillary Clinton dia omena vola, zava-pisotro na sigara ianao. Nolazaiko tamin'ny mpitandro filaminana izany tranga izany ary efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ary fantatra fa ny antoko demokrata ny tonga manome tolotra. Efa fantadaza tamin'ny osaka amin'ny fifidianana tahaka izao ny firenena Illinois tamin'ny fifidianana tany aloha saingy tsy matahotra ny amin'izany ny gazety any an-toerana. Tato anatin'ny herintaona farany izay diso ny ankamaroan'ny vaovao miely fa na izany aza miteraka fijery ratsy amin'ny fifidianana amin'ny tranga aty aminay izany. Eto amin'ity firenena ity ny candidat républicain no mitarika fa mbola tsy fantatra izay fivadihan'ny vokatra rehefa tonga manatanteraka ny adidiny avokoa ireo mponina. Néanmoins avec des pans entiers de la population. Mbola maresaka iraisam-pirenena izay hatrany niverina indray ny sidina mampitohy ny Espagne sy Japon rehefa niatona nandritry ny 18 taona. Ny fiakaran'ny fangataham-pizahatany no anton'izao fisokafana izao raha ity fanadihadiana manaraka ity. Rehefa niato tao anatin'ny 18 taona ny sidina mampitohy ny Espagne sy Japon dia niverina izany ankehitriny. Nisy ny lanonana nitsenana izany vaovao izany tao amin'ny seranam-piaramanidiny Madrid. No ny fangatahan'ireo mpizahatany no anton'izao raha ny fanazavana. Ny fiaramanidina Iberiano anatanteraka ny sidina mampifandray an'ireto firenena roa ireto ary intelo isan-kerinandro no anaovan'ny sidina. Raha ny fanazavana hatrany dia manamora kokoa ny fifandraisana ny fisian'ity sidina ity. Taloha dia tsy maintsy nijanona tany amin'ny firenekafa vao tonga ny Japon. Amin'izao kosa sidina lavatra no andikana ity fisidina ity. Pouvoir aller directement au Japon, c'est une aubaine. Tena miamora ny fahafahana mitsidika ny Espagne satria tsy voatery miova sidina intsony. Si le Japon et l'Espagne. Raha ny antotanisa voaray mahery ny enetsy ny mpizahatany japonais mitsidika ny Espagne, raha toa ka valo alina ny espaniola mitsidika ny Japon, isa izay tsy nitsahany mitombo tao anatin'ny herintaona izay. Des chiffres en constante augmentation. Dia ireny maresaka iraisam-pirenena ireny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny tapany voalohany ny logité amin'izao alina izao. Ao anatin'ny tapany faharoa dia iresaka bebe kokoa makasika ny komiza isika ankoatra ireo zanam-pandaharana izay efa ahafantaranao ny logité. Mandra-piona indray ary tompoko. Ary dia miditra anatin'ny tapany faharoa ny logité isika izao miaraka amin'ny Cyril isika eto manao ianao. Ie, miaraba antsika rehetra miaraba ny riza fahiny zany dia miaraba antsika rehetra izay mijery le dermine zany dia miaraba an'ilay fianakaviana koa zany tsy mahazo toa manainy mahazo toa miatsa manainy.
rehefa avetsika iresaka ihany ao anatin'ny masolavitra mivadika fa anisan'ny vaovao lehibe ny tamin'ity androany ity ny fanakatonana ny fiaonana ny tampony Komeza ary dia tao anatin'izay ny feikevitra maromaro noraisina ary ny afalian'ireo vahiny tonga teto Madagasikara ihany koa izay nilasa milaza fa afapo tamin'ny fikarakarana n'ity fiaonana ny tampony voalohany tamin'ity taona ity noraisitsika ary dia varantsika ny fanandadiana izay hoentin'ny miora miarin-jatovo sy anjarakotondraina. Tsena goavana irasan'ny firenena afrikanina misy 10 ahitana mpanjifatra amin'ny 5 sy 700 tapitrisa ny tsenan'ny Komeza, izany hoe malalaka ho an'ny fampiasam-bola sy ny famoronana asa. Ankoatra izay, efa hitan'ny vaingana sahady ny tombontsoa azy ny Madagasikara tamin'ny fidirana tamin'ny tsena iombonana ity sy ny fandraisana ny fiaonana tapiny fa 20. Zay tokoa leo tsena lehibe, ireo vokatra rehetrarehetratsika ifandraisana amin'ireo olona ireo, voaresaka mandritra n'izay fotoana teto zay dia tsy maintsy fokarina ary tsika manana ny toko hoe ny apahany betsaka amin'ireo vokatra izay tadiavin'ny olona ampanarahana ny kalitao dia tsena lehibe. Zay ny averiko amin'io hoe tsena lehibe ho antsika io misy kalitao tratrarina dia anisany miezaka zany eo amin'ny ministère agriculture sy élevage anaraka an'izay mifandray amin'ny ministère commerce sy industrie izay mitarika anatin'ny Komeza na resaka lentille na resaka vao miresaka amin'ny Kenya io zao resaka hoe exportation na cuir. Satria tena reo tena spécialité ao Kenya ny resaka transformation na cuir. Tayametraka izy fanodonana cuir eto amintsika. Zay ny resahana teo zany rehetra zany lay ambadika ilay fivoriana lehibe ity atogavan'ny olona alala Madagasikara, afantatra Madagasikara, tao maro no niona tamin'ireo mpandraraha malagasy, tao no nahita ireo vokatry ny asa tanana malagasy, vokatry ny industrie malagasy izay gaga hoe aive misy an'izany eto Madagasikara. Ka hoy zaho hoe tsy vitan'ny hoe fisokafana ara-politika, ara-ekonomika io Komeza io zany fa famoana mihitsy ny varavarakely sy ny varavarambe any Madagasikara mba afantaran'ny olona azy, ny olona miditra aty amintsika reo zany miezaka mahafantatra antsika ary everiko fa zavatra ngezabe zany zavatra zany. Tsy nanadinina ankasitraka ny Madagasikara tamin'ny fandraisana ny fiaonana tapiny ireo filohan'ny androm-panjakana sy solotena mikambana eo anivon'ny Komeza. Saivina fa voalohany Madagasikara no andray ny fiaonana tapiny tahaka izao. Tratrany tanjona ho an'ny Madagasikara, ohatra ireo filoham-pirenena samihafa izay nandray anjara fitenenana androany. Teo ihany koa ny filoham-pirenena malagasy izay namafa fa ezaka anao tsaratsara kokoa amin'ireo fiaonana tampony izay mbola atao eto amintsika ny fitondram-panjakana izay tarihany. Azadino fa ny fandraisana fiaonana ohatran'ireny dia iedina rehefa nivelany ihany. Firenena 20 zao mpikambanao amin'ny Komeza io, dikan'izany dia indray mandisaky ny 20 taona ianao no afaka mandray an'ireny, nandray an'ireny tsika. Misy foana ny zavatra azo atsaraina amin'ny sehatra maro samihafa, fa zany efa ny samilaza manahoana ny fandraisana any amin'ny firenena samihafa any fa tsy mena amita amin'izay fandraisana tsara tany akafa ny andraisantsika eto Madagasikara. Ny vohitra tamin'ity androany ity avokoa ny proof namafisan'ny Madagasikara ny famarina toerana ara-politika, nisy ary ny fiaonan'ny filoham-pirenena tamin'ireo solotena ny firenena izay miara-miasa sy vonona hiara-iasa amintsika, isan'izany Zambie, Kenya, Comores, Soudan ary Egypte. Ny zava-dehibe zany dia ireo rehetrarehetra ireo dia mahita ny zavatra misy eto Madagasikara, mahita fa Madagasikara dia firenena vonona ny sokatra ary dia manamafy zany izay fiaraha-miasa amintsika eto Madagasikara zay. Ka voajery ny lafiny ara-ekonomika indrindraindrindra ny nijerena ny izay sehatra fiaraha-miasa izay. Voaresaka tao anatin'izay fotoana nisy ny fiaonam-be teto amintsika izay ny fifanakalozana malalaka izay midika fa foana tsikelikely araka ny mahamety azy ireo firenena mpikambana ny abatseranana. Nisongadina koa ny fifanarahana iombonan'ny SADC, Komeza ary ny CAE izay mitazona ny 7 isanjato ny arikarena FAOB manerana ny Afrika. Misy vola mihodina 300 sy 900 miliara $. Manomana nisy ny vola tokana ao amin'ny taona 2024 ny fifanarahana tripartite. Samy efa nanao sini ny fifanarahana io avokoa ireo firenena mpikambana tonga teto amintsika tamin'izao fiaonana izao. Tanjona amin'izany dia ny mba analalahana hatrany ny tsenam-barotra aty amin'ny faritry ny kantinanta Afrika.
fa tao anatin'izay famaranana ny komeza izay dia ny araba ny Madagasikara tamin'ny fanatanterahana ny ty fiaonana ny tampony teto amintsika ity ireo filohan'ny androm-panjakana rehetra mpikambana eo amin'ny komeza izay tonga eto amintsika nivoaka androany ihany koa ireo tombontsoa mivaingana azo ny Madagasikara tamin'ny fampiantranoana nyty fiaonambe ity ny komeza izay dingana iray irosony ireo mpikambana tsirairay mankany amin'ny fahalalahana arabarotra eo amin'ireo firenena rehetra mpikambana ao anatin'ny mbola miora miaron-jatofo sy ianja rakoton'iray ny atrany. Tao anatin'ny 10 andro izay mitodika teto Madagasikara avokoa ny mason'ireo mpandrarana madinika navavety mivondrona tao anatin'ny tsena iombonan'ny faritra atsimo sy aty atsinanana Afrika. Fiaonana tampony izay nahafahana namafy ny fandraisana tamin'ireo firenena maro samihafa mpiamana ao anivon'ny tsena iombonany io. Maro ny sehatra voaresaka nandritra ny fiaonana tampony ity toy ny lafiny industria, ny varotra, ny lalàna mifeny varotra ao anatin'izay rafitra iombonana izay, ny angovo, ny fiovaovan'ny toetrandro, ny lafiny fandriampahalemana. Isan'ny tena voaresaka ny mahakasika ny fahalalahana arabarotra sy ny vezivezen'ny olona malalaka ao anatin'ny firenena mpikambana. Ny intégration régionale ohatr'izao dia ahafahantsika mahazo tsena ny firenena 7 ao anatin'ny komeza zany dia ahafahantsika afaka mivarotra satria napetraka ao anatin'izany fifanarahana zany ny hoe mba amoraina ny fahafahantsika mandefa entana. Tapahana koa zany tao anatin'ny fanapahan-kevitra na résolution fa hoe atao tsy ho atao ambany javatra zany ny fikarakarana ireo orinasa madinika sy ny salatsalana PME PMI zany satria ireo zany no tena taratry ny fiarahamonina eto amintsika indrindra tsika firenena andalam-pandrosoana. Tamin'ireo firenena miisa 10 mpikambana ao anivon'ny komeza filohampirenena miisa 2 no tonga narotra ny fiaonan'ny tampony teto amintsika samy nandefa solotena afikosany ambony nahatsapa nefa ireo tonga nanatrika ny fiaonana fa zava-dehibe ity fiaonana ity indrindra eo amin'ny fifanakalozana tsy midika tsy firarahina kosa ny tsy fahatongavan'ireo filoham-pirenena hafa tamin'izany hoy ny praiministra lehibe ny gouvernemanta. Fa le tsy fahatongavana tiako hazava eto tsy noho ny hoe tsy firarahana na ny fanambaniana ty fiaonana ty fa nisy ny fiaonana tampony be da be niara mitotona zany ohatra zany le tany Togo nisy koa zany tamin'ny toerakafa zany ka nahatonga nireny filoham-pirenena reny zany tsy maintsy ny safidy ny sasany satria mbola ho avy amin'ny francophonie ohatra zao ny any Comore nalefa ny vice président fa tany Togo izy fa efa niteny izy hoe tsy maintsy tonga na Madagasikara amin'ny francophonie ka zay zany mba tiako hazavaina fa tsy nanamaivandanja ny resaka komeza zany ny zavatra hitantsika teto fa tonga daholo zany ireo délégation zay nandrasana ary ireo délégation rehetra zay nisolotenan'ny firenena dia nahatapakahitra daholo. Tamin'ity androany ity koa nitondrana ny fehi-kevitra tapaka tamin'ny fivoriana andatabatra boribory izay nataon'ireo solotenan'ny vadiny filoham-pirenena tsirairay avy tao anatin'izany komeza izany. Nisongadina tamin'ny tatitra izay nataon'ny minisitra teto amintsika ny fampiroboroboana ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy ao anivon'ny komeza, ny fizakatenan'ny vehivavy tantana ary ny ezaka amitoviana ny lasin'ny vavy amin'ny lafiny fitantanana eo anivon'ny firenena. Ny farana tamin'ity androany ity tamin'ny fond ofisialy moa ny fiaonana tampony fa 10 ny tsena iombonan'ny faritra aty atsimo sy aty atsinanana Afrika izay natao teto amintsika. Fiaonana izay nahafahan' ireo mpandraraha ny fandrain'ny vantana. Raha ny fantatra i Burundi indray no firenena ampiatrano ny fiaonana tampony komeza manaraka. Madagasikara kosa no filoha mitantana ny komeza hatramin'ny taona 17 Zay ny mahakasika ny ary dia omena anao amin'izay Cyril fitenena anatin'ny masolavitra mivadika. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Le fotoana mandeha moa zany am'le ho any Burundi indray zany le manaraka an'le izy tonga dia miara mizonona makanto daholo ny andihy amin'ny Burundi rehetrarehetra ny voropotsy sy ny goaka sy ny papango rehetrarehetra ho any Burundi oizy nareo any amin'ny Burundi izy koa aloha le fivoriana ane tsara foana na misy teo fivoriana composé misy teo composé komeza ny tsy mety ty tonga dia ohatrany hoe composé fa izy aloha ny hitapoky hitapirenena kosa aloha ny le ohatrany vaovao anazy teo
iny ko mizaly mitsangana be le morasil be zaka isaky ny 20 metatra iny lalany iny lalany io fianon'le morasil be fa vakitrany tary tena faty mahitsy io zao tokony mba mifandanjalanja mba asio milizaka 20 metatra koa le an'Andravoabeky sy zeny le misy an'le vaky teo kosa rony a ko miza ihany fa nitrano vaky ihany ko le izy zany tamin'ny voalohany aloha hoe fianon'le président re zay zao mba nanantena aloha le satria izy nijery ny asa tanana tokony mba nijery ny asa tananay koa izy a le mitasika an'le sarety le mankily ao vita io lalana tsara be eo tony saretinay zao mena nio fankio io zao moa tonga teo izy nitako teo i Mugabe Mugabe président Zingabe président ni Zimbabwe Zingabe verinay fa Zingabe ko tonga dia mamatra vola be eny evitreo fa zay aloha mbo nanontany le akaitsy afrikanina any ay le ohatrany hoe Mugabe kay any amin'ny zareo any a dikany lehibe kay amin'zareo kely zay fa tsika masomay ohatrany hoe Mugabe Zingabe dia tsika ngezabe fa nanontaniana zalahy satria zalahy secrétaire misy miresaka amin'io ay hoy dikan'le Mugabe zany ohatrany hoe monga kely amin'ny atsika le monga aloha tsy hainay inona zany a fa kely monga ihany zany le rangabe le tonga iny zay io ohatrany hoe tsy hoe antitra mampiadika aloha fa niatitra ihany satria mosaky amoresahako teto ihany koa hoe maraka tsara ihany aloha zao atsika zany ohatrany mahafinaritra ihany izy fa le zany iza moa ny asaika netiko teto mazava ho azy iza taloha ohatr' zany fa aleo amin'ny fotoana manaraka mihitsy satria tena saika irandrizatovy mandipiny anaran'izay a amin'izy zao fa rehefa any amin'ny farany ihany misy any telolira voalilolira ihany tsika fa le fotoana hitanao zany mandrosotra be mahitsy ary maromaro mivavaoteo zany io le matsaika mba hisanzory teny akaiky Mugabe teny fa tena voasakana foana zany fa rehefa avy eo zany ino saiko resanao azy dia io mba saika hoe mba hoetany Zingabe ihany raha ohatry hoe any fa le izy koa moa zany dia efa nidinihana le tomobile mandalo dao le amin'ny alina be everina efa tsisy olona mihitsy izy amin'ny ny fiano afrikanina le izy ohatra tsisy olona mihitsy le ty le tomobile ile izy maizina koa dia masonareo tsy mahita tsara inde maso lavitra mitsongoloka mihitsy ny tsy hitandreo fa pizo lipo manerana tena rehefa avy eo moa ataoko amin'ny telolirako avy eo fa le izy le misy polisy vavy kosa aloha tamin'iny mondigretsy iny fiso mitodika miakanjefana daoly dia tonga dia falo be daholo mibanda mitondra sarety amin'iny mijery an'le polisy vavy mitodika miakanjefana tsara bika tena tsy atao amaso mizangaty tsy atao amaso moa satria izy koa mitodika tanika zay fandeha nofa rehefa avy eo tsika mitelolira voalilolira riza fa izy fa miresaka Mugabe ihany ianao dia mahakasika an'izay ny hoy ianao Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. manao Sonia miraba ny Rija sy Cyril dia miraba antsika any an-tokantrano ihany koa sonia ary dia izay Robert Mugabe zay no resantsika ia ny sarin'ny filoam-pirenen'ny Zimbabwe tokoa dia Robert Mugabe izay no nanontaniana ireo sendratsika tamin'ity anio ity andao tonga dia hoarantsika avy hatrany valiten'izy ireo azonao lazaina anay ve hoe iza le hitanao amin'ny sary amin'izay azafady tondra mbola tsy mahalala mihitsy zaho amin'izao fotoana zao fa mba tanontanareo eny mbola tena tsy mahafantatra mihitsy za amin'izao fotoana zao kiteratsiaka sy ny pozipozina ina ty izy aloha tsy pozina gasy tsy pozina gasy ohatrany hoe sénégalais zany fa ny anarany mbola tsy ohatrany hoe olona mbola tsy fahitatra mihitsy zany Mugabe zany fa tsy haiko zany tovitovy an'izany Albert Fitery koa azy tsy hoe le Mugabe azafady sa tsisy le Robert Mugabe ohatrany hoe filoam-pirenena izy fa filoam-pirenena afrikanina ohatra izy moa le mpiasan'ny radio pirenena ohatra dasa le tadimana raha mahafadrao ny anarany io miasa amin'ny radio pirenena Sandra Tsimamanga fanao fikarohana
tena tsy haiko mihitsy gasy tena tsy fantatra mihitsy tena tsy fantatro tsy le olona ny avy any Afrika any aloha mipôzy le izy fa zay zao tsy fantatro mihitsy Zavy Albert mpanao politika président ny Zimbabwe misy Mugabe zay tsy de tadidiko le aloha président Zimbabwe amin'ny afatarako azy tsy haiko tsy fantatro mihitsy io olona io ohatsy ny hery zao ny hitako eo mitovitovy amin'io raha Jonary Mampianina président ny Afrika any io Mugabe Robert sa Albert tsy tadidiko Mugabe zay fotsiny tena Robert afinaritra io le sahako teo le ory izy zao tsy mila ampianarina ihany Mugabe iny zany zao izy tsy olona azaky le resaka teo tsy be monga izy akosa monga kely Ya araky ny nanarahantsika azy teo dia i Robert Mugabe nitatika tamin'ny sary teo izy no filoham-pirenen'ny Zimbabwe 20 taona izy amin'izao fotoana izao ary izy no anisan'ny filoham-pirenena afrikana azo lazaina hoe antitra na efa nazo azo taona indrindra aty amin'ny faritry Afrika. Marena moa fa talohany na filoham-pirenena azy dia efa prime ministre ihany koa ny tenany. Izy firy taona izy teo 20 taona. Efa le bebe za vao naino le anarina zao be za Mugabe tena very ohatran'ireny ankoatran'ireny mahitsy beny tokoa izy tonga tena efa mangazo maina izy io zao be efa mpanamena le chocolat zao be izy Mugabe mety ho tsara koa mety ho faly izy misy ny teny teo ohatran'ny oka ihany aiza hosy any tsy mitovy kosa aloha amin'ny sasany le tenenina teo fa nisy mitovitovy ihany rehefa tena jerena tena hitako mitovy aminy ankoatra izy moa zany dia anisany ireo filoham-pirenena tonga nanotrona nanatrika any koa ny fihaonana tampony fa 20 ny Komeza izay nitoto saina teto amintsika ary izay ny farana tamin'ny ity androany ity ihany koa Satranao Soniany tondranyizay vaovao ary dia mampafantatra antsika ihany koa zany ny Robert Mugabe ho an'izay mbola tsy nalala hatramin'izay teo aloha teo andeha kely any ivelantsika amin'ity vaovao hafa kely ity. Vaovao hafakely satria dia fanomezana hafakely no azony reto mpivady reto tamin'ny fotoana nanaovan'izy ireo ny mariazy ary dia 7 taona taty aoriana vao nosokafana ilay fanomezana ary dia ho fantaritsika fa inona ny antony inona ny tao anatin'izay. Efa 7 taona nivadinika Tissy Brandon Gunn. Tamin'ny fotoanan'ny mariazin'izy ireo dia nisy nenitoana nanolotra fanomezana miavaka ho an'izy mivady. Tamin'ilay fonosana dia nisy hafatra milaza hoe tsy azon'izy ireo ataony manokatra izany raha tsy aorian'ny ady voalohany eo amin'izy roa kely. Manoloana izany indrindra nataon'izy ireo tsara pirina ilay fanomezana ary tao nanjary adiny taty aoriana. Taty aoriana nefa nozarainy katy tao amin'ireo mpiserasera amin'ny tao amin'ny tambazotra Facebook ny tantaran'ilay fanomezana hafakely ary nilazany fa nandritra ny 7 taona nivadiana dia nandalo olana toy ny mpivady rehetra izy ireo ary nieritreritra ny hisaraka ary hanokatra ilay fanomezana amin'izay. Raha ny fanambarany katy tao amin'ny Facebook hatrany dia tsy tapa-kevitra ny hanokatra ny finosana mihitsy izy mivady fa natahotra ny mety isian'ny olana eo amin'ny fifankatiavan'izy roa aorian'ny fanokafana izany. Raha ny fanazavana hatrany dia toa ity fanomezana ity no nampifanakaiky azy mivady foana isaky ny misy olana. Taty aoriana nosokafana ilay fanomezana misy taratasy ho an'ny katy miaraka amin'ny vola ary misy havatra maniraka azy hividy divay ary hanome sakafo tsara ny vadiny. Ny finosana iray ho an'ny Brandon kosa dia maniraka azy ny hividy voninkazo ho an'ny katy ary ampifalifaly azy. Ankoatr'izay dia efa nisy vera divay roa tao anatin'ilay finosana. Teo vao tonga saina izy ireo fa nanamafiorina ny fifankatiavan'izy roa kely ny fisian'ilay fanomezana. Raha dia bebe hoe azo sokafana le fanomezana raha tsy efa miteraka fanenina nareo tia halalabe izy dia teraka enina sokafana izy kapotika ohatra tsara foana zany hevitra mety koa zay
betsaka mihitsy ny hevitra zany mahakasika ny fanomezana mety azo alay tahaka iry aza hodikodina ohatr' izay fiteniny sary Cyril izay azy koa hoe hevitra hafa indray hoe tsotra be le izy nafinantsy ho antsika malagasy loha tatoato ohatry ny efa tsy dia fanao ntsony ilay hoe fanomezana nomena efa vitsy moa zany fa tsy tena hoe vola ozy mbe raha manana le debasy miresaka an'izay tsika dia hiverina eto an-toerana indray mahakasika ny vaovao ny kolontsaina antsontsika ny Rindra Tahiry. Manao ny Tahiry. Salama tsara, miaravanareo rehetra ihany koa. Ary dia miresaka mahakasika kolontsaina isika, miresaka ny vaovaon'ny mozika ary dia hiresaka ny omda indrindrindrindra ihany koa mahakasika ny zo ny mpamorona. Tamin'ity herinandro ity dia nandeha ny resaka mikasika ny fampisehoana izay karakara ny mpikarakara ny fiakaratsehatra ny Zakatiana amin'ny 17 ny volana Oktobra izao. Nivoaka tamina lahatsoratra an-gazety teto Andrenivohitra ny fiandohan'ity herinandro ity ny hoe tsy fankasitrahany fianakavian'i Jérôme Randriny firany Zakatiana ny hiran'ity mpanakanto ity mandritra ny fampisehoana izay ho ataony amin'ny alahady izao. Ny fampisehoana ity moa dia hiran'ny Zakatiana ny hiran'ny Besa sy Jérôme Randry ary dia efa miparitaka ny rakitsary mampiseho izay. Nanantona ny omda izay tompona andraikitra voalohany eo amin'ny resaka fiarovana ny zon'ny mpamorona izay satria nandeha be izay resaka izay dia mitondra fanazavana izy ireo betsaka ary dia misy ihany koa ireo fepetra tsy maintsy arahan'ny hoe artista iray zany mialohan'ny fanatanterahana izay findramana sanganasana olona anankiray izay zany hoe rehefa tsy azy ilay hira izay ho ataony dia mitondra ny mety hoe fanazavana manodidina an'izay ary ny avy ao amin'ny omda ary dia raha ny vaovao farany ihany koa zany dia ho tanterahana hatrany ity fampisehoana izay ho ataony Zakatiana ity. Fa mety anontany Cyril aloha tsika mandra-pandeha n'ilay fanadihadianao hoe ianao zao mahafantatra an'izay hoe inona lalàna ny mozika sy ny hira rehefa inona azo alaina? Zay hatran'izay mihitsy aloha resaka izy ka tianao tonga eo amin'le eritreretiko any le izy hoe Jérôme Randretra Jérôme Randry ohatra zany le izy eneo rehefa entina mpitiavana sy amin'ny hitsiny le izy tokony milamina fa le itsikitsika tsy mandoa foana le itsikitsika tsy mandoa vola na fa zavatra misy any fa milamina fotsiny iza Jérôme Randry zay eny ambony tamboho mpanao an'izany mahitsy ohaiko ve ohaiko tsy lazaiko ny manadino anao nena nde tovavy zazaka dolo mandalo zany eny le izy dia le mbo ampitiavana za zao tato saika aniza mihitsy zosailakanazy zazandy fa maninanao hoe aniza zao zany zao dia zay ohatra ny efa mifandamina ihany le izy satria ny Zakatiana nge efa mahay anizany koa dia mbo manao ny Jérôme koa izy dia mbo mifandamina ko zay aloha dia efa ianao mbola tsy naka hira nentina teto amin'ny telo hiran'olona sa hirana foronina daholo le teto io zao andefa taratasy lasy anao dindiny ampinianjo ho nofony fisoko ny alina andefa taratasy lasy anao hoe nonakiray efa-tsy fa lavitsy anao akatsatsy aniza zao zany aniza dia mbo manontany keo zany amin'ity raha mba mifantatra ny tompony dia mbo avelao zay anao an'lisy zany le volany amenanareo dolo ihany zay le fandaminana ko misy resa-bola koa le izy mbo alamina dia mbo ingany mbo tanteraka ny fampisehoana dia milamina koa fanahany Jérôme Randry koa satria mibanda mipaintsy ay Jérôme tsisy leto fa hoisy kimo misy ohatran'izany e resaka zo mpamorona dolona ny anarany ary Jérôme Randry. Raha ny hoe lalana eto amintsika aloha zany dia mbola tsy misy an'izay hoe manery ny olona izay hindrana hiran'olon-kafa tsy misy lalàna manery azy ireo hoe angataka lalana mialoha any amin'ilay tompokira araka ny voalazan'ny omda hatrany izay miaro ny zon'ny mpamorona fa avy dia manantona avy hatrany ny nivon'ity ofisy ity zany ireo mpanakanto izay piasa sanganasan'olona anankiray dia any izy ireo rehefa ampahienjena moa io ianao isaky mihina ramanonaka ny nisy namorona io ampahienjena sy tiavana io milamina toa tsika mandeha amin'ny kitipo tsara lefa sady le izy to tsisy idirana Zakatiana e fa le mpikarakara ndraindray koa ohatrany lefa kisoboazany koa ndraindray
Mbola miaraka ety amintsika tahiry mandrapahatonga n'ilay sary ny fanadihadianao aloha hiresaka kely ny vaovaon'ny fanatanjahantena. Fanatanjahantena izay mahakasika manokana ny taranja rugby ary dia i Andrilalina Andriamaso mitondra ny vaovao amintsika. Ho fampiarana sy fanandramana ilay tetik'asan'ny Fédération Malagasy taranja rugby ho amin'ny fanambarana ireo ekipa marobe isaky ny quartier ka nanin'izy ireny ireo sokajy rehetra dia ny karakara fananana tena mikanja be masina ny farinandro lasa teo ny section n'Antananarivo renivohitra. Natsapy ireo mpitantana fa naomy kokoa ity fandaranasa vaovao ny Malagasy rugby ity. Valopolo mahery zany ny filevana na tanteraka izay midika zany le izy fa nanaraka somatsara le zavatra takina zany ny filevana rehetra. Mety aminareo koa ve le hevitra aloha zany hatrea? Mety satria raha ny fizotran'ny lalao eny amin'ny kianja miady tsara daholo zany le lalao izay mandeha dia hita mihitsy hoe na le ekipa vaventy reny ara zany mihaona amin'le ekipa mitambatra dia voatohatra zany. Mahatohatra zany ireo le ekipa mitambatra ireo, izay no mahatsara azy. Ady omby avokoa ireo lalao rehetra tamin'ity. Lasa ny akady fotsiny TF1 naty azy ny omby teo amin'ny sokady division voalohany Elite 1 top 14 rehefa nandresy ny 15 family sy ny tamin'ny manosy be izy ireo. Ary dia izay ny vaovaon'ny fanatanjahantena fa rahantsika ary ilay sary fanadihadiana mahakasika ny kolontsaina teo mahakasika ny fampiasana sy ny firany Njakatiana ny Jérôme Randia fanazavana mahakasika an'izay hoe inona ny hira azo ampiasaina ary dia ny omda manokana no nantonona zany tao anatin'ity resaka ity satria ny etsy amin'ny artista sy ny fianakaviana moa zany no somary misy ny fifanolanana kely mahakasika an'izay. Aloha tantarako azy vaovao izy zany mazava be hoe rehefa misy zany ny hira mivoaka zany zay le mbo eny kokoa tamin'ilay resaka composé raha vo hira mivoaka zany hoe irain'ny olona rehetra zany raha ny tokony ho izy dia tokony afaka irainy rehetra fa zao fotsiny hoe misy zany le hoe tsy hovaina loatra lizy iny le tsy hovaina loatra iny le marimaritra eo iny zany mandeha amin'ny pahendrena na amin'ny matsara misy hoe hira vo ataonao vo maika tsara koa fa misy aloha ny sasany tsy dia tsara loatra ohatra dia avoaka be le izy dia mba endray zany le valala fiantsofasana mbo amin'ny teny hoe aza hovaina amin'ny biloka loatra oatra zany le izy fa manjary mivadika le olona le namorona oatra zany fa enjena dolo io fa nany angady ampiasainao azy angahanao hoe n'Andriamanitra dolo io zavatra rehetra io mandeha fahendrea zany mihitsy za zao mijery an'io mijery an'le Jérôme Randia fa mbo mangataka laissez passer le Njakatiana mbo miditra enotsika ary ilay fanazavana. Azo ampiasaina na iraina ny sanganasa mpamorona raha toy izany efa navoaka ore nahita ny be sy ny maro tamin'ny hainao manjery na anjehatra ihany koa. Misy fipetra nefa ny fahafahana mampiasa izay tahaka ny tsy fanovana na fikitiana amin'ny endriny teo aloha ny hira izany dia voasoratra ao anatin'ny Zoara Moraly voalaza ao amin'ny andiny faharoapolo ny lalàna feny izony asa famoronana eto amintsika. Zoara Moraly io dia hoe tsy maintsy tsy apetraka eo ny anarany hoe izy le mpamorona namorona an'io sanganasa io. Ny faharoa anankiray le hoe Zoara Moraly anankiray dia hoe tsy azo ovaina izy io na hoe miova zany ny gadony raha ohatra zany hoe raisiko ohatrohatra mba hamoratsika hoe raha hira slow izy dia ho ataonao roka dia zay zany tsy azo ekeny zay raha tsy mahazo alalana amin'ny tompony na ihany koa raha anankiray koa hoe le Zoara Moraly io zany hoe hiran'ny sanganasin'olona anankiray ko alefa ho amina zavatra mety mamofaty. Misy ihany koa ny dingana tsy maintsy arahan'ireo artista mihirahiran'olona iray raha toa ka handoavam-bola ny fiakarantsehatra ataony. Raha ity raharaha mampifanolana ny mpikarakara ny Njakatiana sy ny fianakavian'i Jérôme Randia ity dia nanambara ny Omda fa efa totosany mpikarakara ny fanefan'ireo tamberim-bidy izay tsy maintsy nalohany amin'ny fikarakarana ity fampisehoan-Njakatiana ity izay ahafahan'ny tarika hiakatsehatra ihany koa avy eo. Dia mandohany le zon'ny mpamorona le droit d'auteur redevance na droit d'auteur zany izay marihana fa karaha manam-pamorona izy io zany hoe tamba le fampiasana le sanganasa. Dia faharoa mandefa ty amin'ny Omda hoe iza
no sanganasanizy no nirainy teo sanganasany dia tsy maintsy préciseny tsara hoe ianona namorona an'ity mba hahafahany eo amin'izany satria avy eo manko ny eo amin'izany rehefa hamahazo an'ilay vola zay voaray iny zany le droit d'auteur dia tsy nizaraina indray amin'ilay mpamorona zany le izy. Tsy ho foana kory araka izany ary tsy hiova ny fandaminana efa napetraka mikarakara mandritra amin'ny fampisehoana ataon'ny Zakatiana ao amin'ny CCSK Antanimena amin'ny 17 ny volana Oktobra izao. Injakatiana izay araka ny efa niomanana dia hira sanganasa nahafantarana ny Besaslôla ary Jérôme Randry. Ny fianakavian'ity faran'izay nanambara tamin'ny gazety mpiseho isan'andro tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity fa tsy mankasitraka velively ny firan'ny Injakatiana ny hiran'ny Jérôme Randry satria tsy nampahafantarana mialoha sy tsy nangatahana alalana izy ireo. Malagasy sika dia afaka mifampiresaka tokony ifampiresaka ary ny eto amin'ny amin'izany dia mampirisika an'izay zavatra eo mba fifampiresahana eo amin'ny fanajana mba ho fanajana samy maha-olona fotsiny azay zavatra izay na dia eo ary ny lalàna izay manome alalana fa tokony mba hisy ihany zany tokony mba ataony zany izay mpikarakara zany hoe mba fifampiresahana. Reny orchestre zao dia misy orchestre foana isaka zoma sabozy any amin'ireny trano filalaovana ireny mampiasa reny interprète any reny dia reny tatsika reny fa tsy hoe andeha angataka ny autorisation any an-dafy izy nefa aty aminao amin'tay izy mangataka dia manaja n'ilay zo zay efa nilazaiko teo. Tsara. Zany zao raha vao manam-potoana dia tonga dia anao Cyril mihirana rabena io sary zany ataoko zany raha miakina amin'ny mpikarakara zany dia tania ny tsipy ny tantidilay amin'ny tendrony omby izy ireny atsipy ny teny reroy ampon'ireo manara sady avony vola ravako fa izy no tena ilaina fa nainonino ka tao tsy vitara tsisy ny vola tsara pitiao tsara raha be nay ho sary raha ve ny alatsinay mibakazo ho ataonay mba velomina koa le izy le masom-bolo raha vao mipetraka fotsiny ao koa nge lasa boby tongolo be raha izy raha vao tsy anina le mandeha manakely izy dia vao mety zay courage daoly na nytopikiza na mpanao azy le zay tsy fa le zavakato any io ohatra ny sarety mipetraka eo koa tany io zany dia mitadika azy manao azy daoly fa manjary arafesiny zay mahitsy ny vavy ety amin'ny fonja Cyril zay dia tena raraka iny zao mahazo manao an'inona zao fa meo mivolanay fotsiny. Efa mandeha amin'ny fotoanatsika Cyril tonga dia fananatsika amin'ny tirilira voalirlira le tirilira moa zany ny tena manaraka ihany zay ny mahafinaritra aloha kalmy fahiny taloha nira taloha fa tsy fahiny zao nge malaza be daoly nefa le izy loha tsy maninona fa le tanoza tia za zao mahafantatra an'izay le pire izy gardien sakay za ry odimay izy ty le odimay veretanany zay misy zao le anakiraimakarony dia le izy le tovavy mizy le hoe izy mihitsy no mampiezaka ny tenany iny dafa mijeny olona mieza mbo tsara makarony izy moa ty le izy miran'le faniriko ato za motoetra kankina Mario makazo ny foana koa ny ao an-tsaiko lesy nefa le tala tsy le tala nefa tsy ankalety tenarisy ny anjoko eo tilira voalirlira dia tilira voalirlira koa tsy anako io fa efa nalohako ny vola tilira voalirlira tilira mitsara lira kozikozy matsirasira beta mamiravira migrefy zao ny any bira imorego manjoragira i mampara manisy sira ny vazazy te hikirakira ozy izy hoe kesikesa vedira fa ny gasy dia mbola nona tsy mety afaka vazomboana dia mivoaka amin'ny fiara vy
am'izay ve joli moga be tsy hoe nakafy na ny gasy io na vazaha nanao kesikeseko sa ny asa mafy zy mena aloha fa mijidina avokoa fa milay sady tena nisy vehivavy nanao polisy tsara bika ny sady manja merci aminao zafanja fa ny lalana koza vita dia miadiny kozytsika zay tirolira vo fikafika tabotra saotranao Cyril ny tonga tirolira vo lirilira saotratsika rehetra ihany koa niaraka taminay hatramin'izao ora zao ary dia mitoy ny fandaharany drumina amin'ireo série mazava ho azy ny film ihany koa le JT raha mpitso indray amin'ny fitora sasany veloma tompoko. Ianao no misafidy miarahaba tompoko androany Europa League indray ny resahantsika androany be da be mihitsy match ahafahanao misafidy ao fa anankitelo ihany aloha no tongaiko atolotra anareo androany Paris Sport ianao no misafidy lalao antsika voalohany arany Salzburg sy Nice raha ohatra ka makany Salzburg ianao io ny kotiny raha match nul io ihany koa raha Nice dia io ihany koa ny kotiny Paris Sport ianao no misafidy Inter Milano ifandona Southampton ny kotiny reo hitanareo reo araka io hitanareo amin'ny koty io dia ohatra hoe baolina tena miady be mihitsy ity baolina ity satria tsy dia mifanalavitra ny kotiny na ny Inter Milano sy Southampton amin'ny match nul Paris Sport ianao no misafidy dia ny lalao fahatelo farany atolotra anao Manchester United ifandony amin'ny Fenerbahce mino fanareo zao reto mety haka match nul daholo satria tena samy manao be reto ekipa anankiroa reto Paris Sport ianao no misafidy amin'ny lalao voaloha za maka Nice faharoa maka ny Inter Milano dia ny fahatelo maka ny Manchester United akambako reo manome total la cote io hitanareo io dia lalaoviko ny vola arivo ariary dia io zany ny vola azoko raha ohatra ka marina daholo izy anankitelo Paris Sport ianao no misafidy izay ny lalao natolotra anao androany fa be da be mihitsy ny lalao afaka safidiananao ao tsy dio ny page Facebook ny Paris Sport na ihany koa ny page web ny Paris Sport manome fotoana ho anareo raha pitsindray mandra-piona tompoko Paris Sport ianao no misafidy Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny JT. Shell Super Extra miaraka aminao atao amin'ny le JT. Shell Super Extra lay solika mitondra anao lavitra kokoa. Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny le JT. Tananzy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendancy Réalité miaraka amin'ny le JT. Chez nous, et vous donnez le meilleur de la mayonnaise. Chez vous. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny le JT. Ankafiziny presto mamamy kokoa amin'ny vidiny 100 ariary miaraka amin'ny le JT.
Esmia vous a présenté le JT.